Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifarivana no iarabanantsika ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko fahasivy, Romanina toko fahasivy andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Romanina toko fahasivy andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao ary dia anao any koa hoe koa nahoana izy no manome tsiny ihany fa iza no manohitra ny sitrapony, tsy raha lehilahy fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra. Iza zavatra noforonina va nanao amin'izay namorona azy hoe nahoana ianao nanao ahy ho toy izao? Ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tanimanga ka ny vongany iray ihany no nanaovany zavatra samihafa, ny iray ho hajaina ary ny iray atao tsinitsinina. Sa ahoana kosa raha Andriamanitra na dia ta haneho ny fahatezerany sy hampahafantatra ny heriny aza dia be faharipo ka nandefitra tamin'izay fanaka ny fahatezerana voavoatra hosimbana mba hampahafantarana koa ny haren'ny voninahiny amin'izay fanaky ny famindram-po izay namboariny raha teo azo voninahitra. Dia isika izay nantsonika io tsy avy amin'ny Jiosy ihany fa avy amin'ny jentilisa koa, arak'izay lazainy eo amin'ny Hosea hoe hiantso ny tsoloko hoe oloko aho ary ilay tsy malala hoe malala, ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsoloka ianareo dia any no hiantsoana azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Ray Masino manao masinina amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isan'ny mampiavaka ny protestanta riavako, indrindra ny protestanta nanaraka ny fomba fampianaran'ny Calvin, ny fanomezan-toerana ny masy mandidy an'Andriamanitra, ny mahatsirefesy mandidy an'Andriamanitra, souverain no amin'ny teny frantsay. Andriamanitra dia manana fahefana feno amin'ny asany. Andriamanitra dia manana fahefana feno amin'ny zavaboary. Andriamanitra dia lehibe lavitra noho ny asan'ny tanany, lehibe lavitra noho ny zavaboary izay nataony ka nanan'Andriamanitra fahefana feno avokoa ny zavatra rehetra eto ambany masoandro, na ny hita na ny tsy hita. Fotom-pampianarana mazava io amin'ny maha-protestanta. Ary raha hiarina amin'ny lafiny toantsika hoe hiainana amin'ny lafiny pratika dia izao, tsy misy na inona mahasakana an'Andriamanitra rehefa miasa izy. Martin Luther dia nanazava indray maka manao hoe na ny devoly aza dia hananan'Andriamanitra fahefana. Tsy hoe satria ny devoly hoy izy dia tsy hananan'Andriamanitra fahefana, fa voafehin'Andriamanitra na ny devoly aza. Andriamanitra manana fahefana feno amin'ny zavatra rehetra. Ary io mampiavaka ny ataontsika hoe ny calviniste. Io no mahatonga ny Calvin hanome toerana ny hoe ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy afaka misaraka mihitsy ny hoe ny olona manaiky ny fahefan'Andriamanitra feno no manome voninahitra n'Andriamanitra feno. Tsy afa-misaraka ny hoe isika manome voninahitra n'Andriamanitra satria fantatsika fa manana ny fahefana feno amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Io fahefan'Andriamanitra io amin'ny fiainan'ny voary dia manjary mahatonga ny voary eo am-pahasoavan'Andriamanitra. Raha ohatra ka jerena amin'ny lafiny ara-tsoatra masina tsotra fotsiny izao, ino atao ara-tsoatra masina ara-tsoatra masina fotsiny izao, izany hoe jerena amin'ny teolojia biblika. Jerena amin'ny lafiny ara-tsoatra masina tsotra fotsiny izao dia izao farafahakeliny reto zavatra telo reto no hiainana na ampiarana ny fahefan'Andriamanitra. Voalohany dia izao, Andriamanitra manana fahefana feno, tsy refesy mandidy.
ary tsy azo sakarana amy zavatra rehetra zay ataony manam-pahefana feno dia ny voalohany indrindra ny dikan'izay de zao izy no mifena no mitondra na manao ny fandaminana amy zavaboary rehetra. Ny teny hoe Iave, tsika moa zany amy teny hoe Iave na miteny hoe Jehova ray ihany reo ny zanatsoratra no mampiavaka azy fa iray ihany ny teny hoe Iave na Jehova mitovy ihany fomba fanoratana azy. Dia ny teny hoe Iave ny teny hoe efa miteny hoe Iave tsika na miteny hoe Jehova tsika de zao milaza inona zay, milaza Andriamanitra mpife, Andriamanitra mitondra an'izao rehetra zao, Andriamanitra manana contrôle, Andriamanitra tsy misy zavatra tsy voafehiny amy zavatra rehetra. Hitatsika amin'arana hoe Iave na Jehova zay miverina 7 latsaka kely ao amy baiboly na 900 mahery ny teny hoe Iave. Zany hoe Andriamanitra de manana mifehy zavatra rehetra, mifehy zany ka na inona mitranga eo amy fiainan'ny olona, na inona mitranga amy zavatra rehetra eto ambany masoandro de zao zavatra voafehin'Andriamanitra zany. Nasehon'i Jesosy nge zany taminy hoe nampitsahatry ny tafio-drivotra taminy ataony hoe mofo 5 isan-drano-droa dia nahavoky ny olona 5,000. Nasehon'i Jesosy amy fahefana zany taminy nandresen'ny fahafatesana, nasehon'i Jesosy amy fahefana feno zany ka nanasitranany boka nampairatany ny jamba. Zany hoe tsy misy zavatra eo amy fiainantsika ka tsy ananan'Andriamanitra fitantanana na fahefana handaminana azy. Zay mahatonga ny calviniste miondrika, mahatonga antsika protestanta miondrika eo ambany fahefan'Andriamanitra, miondrika amin'ny voninahitr'Andriamanitra ary manaiky sy makatò ny faneketsika ny fahefan'Andriamanitra feno no mahatonga antsika matahotra an'Andriamanitra. Ny olona zay tsy manana fahataoran'Andriamanitra de olona tsy resy lahatra fa manana fahefan'Andriamanitra. Fa rehefa tena inoanao fa manana fahefana amy zavaboary rehetra Andriamanitra, manana fahefana amy fiainanao ary manana fahefana itenina araka ny tenin'ny Paoly ny zavatra rehetra miara-miasa azy soa satria izy no mitondra ny zavatra rehetra de izy no micontrôle miaratsiny amy teny vary amin'anana de izy no contrôler zany hoe izy no mitondra an'izao rehetra de zao mazava ho azy ny zavatra rehetra miara-miasa azy soa. Zay ny dikan'ny Paoly. Raha ohatra ianao ka mino fa ny Andriamanitra manana ny fahefana mifehy zavatra rehetra de zao mino fa ny zavatra rehetra miara-miasa azy soa. Fa ny faharoa raha mitenitsika hoe Andriamanitra tsy refesy mandidy manapaka amy zavaboary sy amy zavatra rehetra de zao Andriamanitra koa dia mahomby zany hoe mahomby na mahefa. Tsy hoe Andriamanitra zany rehefa mitondra de tsy mahomby, na Andriamanitra rehefa mitondra de tsy mety, na Andriamanitra rehefa manapa-kevitra de tsy tsara, fa Andriamanitra rehefa mitondra de zao mitondra ny tsara, efikasy Andriamanitra. Hitantsika eo amy Salamo 127:7, dia amy 130:9, Romanina 2:8 sy ny sisa. Hoe Andriamanitra rehefa mitondra ny fiainantsika, mitondra an'izao rehetra de zao tsy mitondra an'izao rehetra zao amin'ny kitotoa Andriamanitra, fa Andriamanitra rehefa miditra tsehatra, Andriamanitra rehefa mitondra an'izao rehetra dia Andriamanitra mahomby izy, mety ny ataony. Andriamanitra tsika marivorivo fomba fijery ka mametra-panontaniana lay indrindra lay ireo tsy mino manao hoe manam-pahefana avy Andriamanitra ka nahoana nasiany mahantra, manam-pahefana avy Andriamanitra ka nahoana misy aretina, manam-pahefana avy Andriamanitra ka nahoana misy mpangalatra, manam-pahefana Andriamanitra ka manina tsy miditra tsehatra izy zao de mandamina an'io faharavan'ny tontolo iainan'io, de mandamina an'io changement climatique io de mandamina mahatonga tsy misy ady tsony. Tsy ry havako malala, nisy zany fa tsy Andriamanitra nanao zany fa isika de aza Andriamanitra no mena tsiny. Fa Andriamanitra nanamboatra ny tany tsara, Andriamanitra nanamboatra ny zavaboary ho tsara, fa isika no nanimba azy de tokony ho responsable isika, tokony manaiky isika fa isika no nanimba azy, tokony manaiky isika fa raha ratsy toetra ny olona, mifamono ny olona, tsy Andriamanitra nanao an'izany fa isika nanao an'izany. Marina fa manana fahefana feno Andriamanitra ampitsahatra an'io, saingy zao manana safidy malalaka koa isika.
io mahatonga ny mamarina ny tenylay mpanitsy fivavahana anankiray nanampy ny Martin Luther antsoina hoe Philippe Melanchthon. Hoy Philippe Melanchthon zay notazonin'ny calviniste io fampianarany Philippe Melanchthon io. Hoy Melanchthon manao hoe na inona lazainao de zao rehefa miteny fahefan'Andriamanitra ianao mitantana ny zanak'olombelona de reto zavatra telo reto mandrakariva no miara-miasa na mitambatra eo amin'ny fiainantsika olombelona. Voalohany de zao ny tenin'Andriamanitra, faharoa de zao ny fanahy masina, ary ny fahatelo de zao ny safidin'olombelona. Zany hoe ity fiainantsika ity de zao ny mitondra ny fiainantsika, ny mitondra zao rehetra zao de zao eo ny tenin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Manome toky anao manao hoe zao ny tokony ataonao, zao ny tokony izoranao, zao ny tokony ho tanterahinao. Zay le tenin'Andriamanitra, zay le sitrapon'Andriamanitra, zay lay afatr'Andriamanitra. Fantatrao io. Fa ny faharoa de zao ny fanahy masina. Ny fanahy masina zay mampahery anao hanao lay tenin'Andriamanitra. Ny fanahy masina zay mampahery anao hanao lay sitrapon'Andriamanitra. Ny fanahy masina zay mitarika anao lay sitrapon'Andriamanitra. Fa ny fahatelo de zao ny safidin'olombelona. Na eo aza le sitrapon'Andriamanitra, na eo ary le fanahy masina. Hoy Melanchthon de zao mbola manana ny safidinao ianao. Noho zany de zao raha ohatra ka somary hitanao hoe mikirotana zao tontolo zao de aza miteny manao hoe Andriamanitra nanao an'izao. Misy le fahatelo teo Melanchthon, ny safidin'olombelona. De tsy afaka manome tsinan'Andriamanitra isika ka hoe aniraka an'Andriamanitra andamina ny korotana ny Moyen-Orient, andamana ny korotana ry sy ny fahantrana ry sy efa nomen'Andriamanitra ny harena isa-pirenena, nomen'Andriamanitra tsy niangatra fa Andriamanitra nanome ny harena isa-pirenena, nanome rivotra madio sy ny sisa rehetra. Fa isika no manao zaravirana, isika ny ditena, isika ny tsy mahay mitantana de zao misy ny fahantrana, misy ny korotana, misy ny ady. De tsy afaka omentsika tsiny Andriamanitra manao hoe izy nge nanao an'izao. Tsy Andriamanitra mihitsy nanao ny ady fa isika olombelona no fitiavan-tenantsika. Fa raha mantsy misy olona manao lôjika mora raisina tahaka zany hoe karaha misy Andriamanitra nahoana navelany hanjaka ny ratsy, fa ny Andriamanitra nampanjaka ny ratsy, ny olombelona no nampanjaka ny ratsy, isika no namela ny ratsy hanjaka fa tsy Andriamanitra mihitsy. Andriamanitra indray no omentsika tsiny. Afaka malala am'izay fotoan'izay no tokony ho tsarotsika ny tenin'ny mpanao salamo teo hoe Andriamanitra manam-pahefana feno. Fa rehefa mitondra Andriamanitra de zao efikasy izy, mahomby izy. Ny Andriamanitra ao rehefa mitondra anao, tsy mitondra anao amin'ny faharesena, tsy mitondra anao amin'ny fahakiviana, tsy mitondra anao amin'ny tsy fahombiazana. Ny Andriamanitra ao marina loatra fa misy ny korotana ny ady sery, fa izao inona no rasan'Andriamanitra amintsika? Ny fibebahana. Tsy ny fanomezan-tsiny an'Andriamanitra akory no tokony hiazakazahantsika manoloana ny fahantrana na manoloana ny korotana na de trano na ny faharavan'ny tontolo iainana. Tsy ny manome tsiny an'Andriamanitra na ny mitsara an'Andriamanitra no tokony hiazakazahantsika fa ny mibebaka ka mitalao amin'Andriamanitra hiditra an-tsehitra indray. Talao amin'Andriamanitra mba hanome fahazavan-tsaina indray. Talao amin'Andriamanitra mba hitarika antsika indray hanamboatra, hiasa, hanavao ny zavaboarin'Andriamanitra. Fa tsy ny manome tsiny an'Andriamanitra eo anatrehan'izay mety lafiny zavatra hitatsika ho tsy mety, hitatsika ho mila famonjena de zao tsy tokony Andriamanitra no mentsika tsiny sanatria ny vava. Fa isika no tokony mandiny tena ka mibebaka ary miverina ao amin'ilay planin'Andriamanitra mba hiasa Andriamanitra. Ary mamela an'Andriamanitra hiasa arak'ilay fa tsy mamela ny safiditsika ho ambony noho ny safidin'Andriamanitra. Fa rehefa avelantsika hiasa Andriamanitra, dikany hoe avelantsika hiasa Andriamanitra de zao avelantsika ho ny safidin'Andriamanitra, ny lasa aloha ny safiditsika. Fa rehefa avelantsika hiasa ny safidin'Andriamanitra de zao zavatra rehetra miara-miasa azo. Fa ny fahatelo zay milaza hoe ny fahefan'Andriamanitra de zao lay atao hoe fanatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra manam-pahefana feno de zao manam-pahefana feno Andriamanitra dia eo afovoan'ny zavaboariny. Zany hoe Andriamanitra rehefa manam-pahefana feno de zao tsapanao hoe eo izy. Zay le tenenina amin'ny teny français hoe présence de Dieu. Eo izy zay. Andriamanitra manam-pahefana feno io tsy manao tazan-davitra fa tsapanao ho eo izy. Tsapanao ho tsy manary anao izy. Ary tsapanao ho miray aina ao anatin'ilay
ao anatinao Andriamanitra, ao anatin'ny zavaboariny mihitsy ary zany hoe Andriamanitra rehefa maneho ny fahefany de zao tsy manao tazan-davitra izy jereo tsara fony ampisaraka ny ranomasina no misesy dia teo Andriamanitra fony ataotsika hoe nahary zao tontolo zao Andriamanitra misy mazava présent teo Andriamanitra eo izy izay Andriamanitra izay eo izay de Andriamanitra mahana fahefana feno raha tsy mahana fahefana feno Andriamanitra de tsy présent amin'ny toerana rehetra izy io le toetran'Andriamanitra hoe omniprésence ho tsika teo lay maha-eo an'Andriamanitra mandrakariva de midika manam-pahefana feno azy raha vao ohatra ka absent na tsy eo Andriamanitra amin'ny toerana anankiray tsy manam-pahefana izy zany fa Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra zay nge mahatonga ny bokon'ny matotoko voalohany diny fatelo amby roapolo hoe ataovy hoe Immanuela lay zaza zany hoe izy lay zaza Jesosy de natao hoe Immanuela ina ny dikan'izany miara-monina amitsika Andriamanitra amitsika Andriamanitra momba atsika Andriamanitra Jaona koa nazavany hoe Jaona firazan-tsaramasikany Jaona toko voalohany diny faha efatra ambin'ny folo dia ary ny teny de tonga nofo ka nonina tamitsika présent omniprésence nonina tamitsika Andriamanitra manam-pahefana feno de miara-monina amitsika miavaka malala amin'ity Romanina toko fahasivy diary izay fahefan'Andriamanitra zay no asehon'ny Paoly eto tsy afaka mitsara an'Andriamanitra zany isika manao hoe fa maninona moa Andriamanitra raha anona nataonao an'izao maninona raha anona no tsy ataonao an'izao ry Paoly manao hoe tandremo tsara fa ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tanimanga ka misy amin'io tanimanga io vongana iray ihany nanaovany fanaka samihafa nanaovany zavatra samihafa ny ray anaovana fanaka ho ajaina kokoa ary ny ray anaovana fanaka tsy ho ajay samy vongana tanimanga io ihany misy ataony vilany mety misy ataony tavim-boninkazo misy ataony zavatra hafa zany hoe Andriamanitra de mana fahefana feno amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao ary dia izay Andriamanitra izay dia mahatonga atsika ohatran'izao Andriamanitra no mitondra ny fiainantsika fa izao nefa Paoly eto io Andriamanitra mana fahefana feno io de izao Andriamanitra ny famindrampo Andriamanitra ny famindrampo Andriamanitra ka na inona hitondran'ny fiainantsika na inona lalàna diavintsika de izao aza tonoina fa eo mandrakariva amin'ny famindrampon'Andriamanitra zay no mahatonga antsika miantoraka amin'ny Andriamanitra manam-pahefana feno io manam-pahefana feno anasitrana ny marary manam-pahefana feno ampanana ny tsy manana manam-pahefana feno anome fahazavan-tsaina manam-pahefana feno amonjy ny olo anatin'ny fahasairanana mazava ho azy ao anatin'ilay fehinkevitra tenen'ny Mélanctone teo hoe misy ny safidin'olombelona fa Andriamanitra miasa koa anatin'ny safidin'olombelona isan'ny sarosarotra ho tsika teo azavaina ny mikasika ny fahefan'Andriamanitra sy ny fifandraisan'ny safidin'olombelona fa izao anefa hoy Paoly na inona de izao aza tonoina fa zanak'Andriamanitra ianao andiny falo amby roapolo diny fahenina amby roapolo nantsoina hoe zanak'Andriamanitra velona le afaka malala andro faharoa fatelo amin'ny herinandro sady ianao anio manam-pahefana feno ahasambatra anao Andriamanitra zay no antony nanomezany zanany manam-pahefana feno hamaha io olana lalovanao io Andriamanitra manana fahefana feno hiasa avonjy anao Andriamanitra zay no antony nanarahana an' Jesosy ary manam-pahefana feno Andriamanitra hanao anao ho sambatra no zany de izao matokian'Andriamanitra apetraon'Andriamanitra ny fiainanao aza mitsiriritra ny hafa aza mialina ny hafa fa manam-pahefana feno Andriamanitra hanao zay asambatra anao aza mieritreritra hoe aza variana mijery ny fiainan'ny hafa hoe ary maninona Andriamanitra raha anona nataonao an'izao maninona ny tsy nataonao an'izao na maninona raha anona nataonao an'izao fa maninona de ry oloriny tsy atao tsy zany ny zava-dehibe minoan'Andriamanitra mifantatra Andriamanitra nataony aza metra-panontany ary maninona Andriamanitra ry oloriny no sitrana mihitsy fa nahoana no tako izao na hoe maninona moany marary fa ry oloriny sitrana na nahoana ry oloriny manan-javatra fa za tsy manana tsy zany ny zava-dehibe ny zava-dehibe de izao ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra
fantatr'Andriamanitra ny tondrana ny fiainan'izao tontolo izao. Fantatr'Andriamanitra ny tondrana ny fiainan'ny hafa sy ny mpanompo ny fay izao. Ianao miorena amin'ny finoana mahatokian'Andriamanitra. Fa ny Andriamanitra ao Andriamanitra mahomby. Ny Andriamanitra ao Andriamanitra mitantana sy mahay zavatra rehetra. Ny Andriamanitra ao tianao sy be famindrampo. Zay no antony nanomezany an'i Jesosy hamonjy ianao de miorena tsara ny finoana. Fa manana fahefan'Andriamanitra hitantana sy hasambatra zay rehetra mianoka aminy. Vavakisika tomba misoronao izao ny amin'ny fanantitr'anteranao araka ny teninao. Fa Andriamanitra manana fahefana feno ianao. Andriamanitra mandidy manapaka amin'ny zavaboarinao. Andriamanitra izay rehefa mamindra fo de mamindra fo amin'izay tianao hamindrana fo. Andriamanitra tia izay tianao tiavina ary tsisy mahatohitra ny fahefana. Misaotra Tompo fa efa nofidinao zahay, notonononao hoe zanakao. Tsy zahay no nifidy anao fa ianao no nifidy anay ary nataonao manana anjara zanakao zahay. Tsy misy manaisotra izay eo am-pelantananao ary zahay efa eo am-pelantananao totovy miorona ny finoanay fa ianao no mitondra ny fiainanay. Ianao mahomby, ianao mahefa, ianao mahay zavatra rehetra, ianao manatrika ny mandrakariva. Tahiny tontolo andronay anio Jesosy, apetraka fiainao am-pelantananao ny tokantranonay, ny asanay, ny fanoloran-tenanay, ny fanompona ianao. Tovy tsapanay fa ny zavatra rehetra anananao fahefana. Na inona na inona, na iza na iza de ianao no mitondra sy manam-pahefana ahasambatra ny fiainan'ny zanakao. Vavakizay Tompo, jereo marary ireo miantoraka aminao, amboary ny safidy hifikitra aminao Andriamanitra. Jereo manana olana, jereo manana ady am-panahy. Tovy mahatsiaro fa Andriamanitra manam-pahefana feno ianao ka manao zay hampisy fifaliana ny mpanomponao. Fa amboary kosa ny safidinay iorona amin'ny finoana sy ny fahatokinanao Andriamanitra. De ianao mivavaka Tompo ary mametraka ny fanorantenanay eo ambany fitahinao Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Amen.